أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنى مناتني أراب وانسكريتا panaraka tsy tapaka an'ity fampatsahivana mahakasika ny finoana islamo ity. Manaraka an'izany dia tsy mitsahatra antsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodransy fandre-palemana ao amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallama sy ireo fianakaviana akaiky, ireo mpanarady azy ary ireo rehetra izay nanaraka ny sordalany mandra-pahatongavany andro fitsarana. Raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam. Amin'ity andro an'ity dia haka hadisy anankiray, izay hadisy manandanja ary mahakasika ny fiaina tontolom-piainantsika eto ambony tany izany. Tsy misy ny olona tsy voateny amin'ity hadisy ity na zamiteny na atsika miaino dia tafiditra ao anatin'izany hadisy maripotitra izay noentiny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ka niteny izy manao hoe inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal. Ny vahoaka rehetra ozy izy dia samy manana ny fitsapana mahazo azy, fa ny fitsapana lehibe ahazo ny vahoakako dia ny vola aman-karena. Zany hadisy zany dia mahakasika antsika rehetra satria tsy misy olona tonga eto ambony tany ka tsy mankaty an'izany vola aman-karena izany, saingy misy fepetra napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fitadiavanao ny vola aman-karena zany, amin'ny fahazahoanao ny vola aman-karena izany, dia misy ireo fepetra tokony arahanao rehefa azonao ny vola inona no obligatoire zay tokony ataonao amin'izany. Ary mbola no amafisy ny Allah subhanahu wa ta'ala fa ny vola aman-karena zany ne ka rendrarendra fotsiny eto ambony tany ary fitsapana eto ambony tany ka niteny izy manao hoe zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al musammawati wal an'am wal harth dhalika mata'u al hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sadaqallahu al-aliyyul 'azim. Teneni Allah subhanahu wa ta'ala fa voaingo ho an'zanak'olombelona ny fitiavana ny rendrarendra eto ambony tany tahaka ny vady aman-janaka sy ny harem-be, tahaka ny volamena sy ny volafotsy, tahaka an'izany ihany koa ireo fitaovam-pitaterana maro samihafa, tahaka ny soavaly voafantina sy ny tariny ary ny tanimboly mamokatra. Zany rehetra zany hoe Allah subhanahu wa ta'ala fafinaretana sy ny raha mandalo fotsiny eto ambony tany fa any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala no fiverenana tsara indrindra. Manoloana an'izany hadisy zany dia tsapa ankehitriny na dia sarotra aza ny fiainana fa mila mitandrina atsika rehetra. Satria nahoana? Satria teneniny Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah amin'ny Majmu' al-Fatawa izay niraisiny dia niteny izy manao hoe hubbu dunya wal mal ra'su kulli khati'atin. Ny fitiavanao diso tafahoatrany ny vola aman-karena io no mahatonga izao fikorontana ny zavatra rehetra manerana an'izao tontolo zao. Izy no loharano ny zavatra ratsy rehetra eto ambony tany. Nizaniza zany mankaty diso tafahoatra ny vola aman-karena dia mety hanaonao foana izy any aorina any. Ary zay nahatonga ny mpaminany mbola nanamafy ihany koa amin'ny hadisy manao hoe mbola ho avy ozy izy ny fotoana any aorina any tsy vaky loatsony ny olona hoe amin'ny vola izay azony eo ampelantanany hoe halal madio ve le vola azony sa haram maloto ny vola izay azony. Raha madio mako ny vola azonao dia fa hatsarana zany eo anatreny Allah ary fiadanana ho anao zay nahazo an'izany. Fa raha maloto kosa sazy ary afo eo ampelantaninao zany izany vola maloto izany. Mbola niteny koa ireo manam-pahaizana manao hubbu dunya wal mal yumazziku al-usratul wahida. Ny fitiava vola aman-karena, ny fiainana diso tafahoatra eto ambony tany, ny fiadana, ny fafinaretana sy ny tariny no mahatonga ny fianakaviana anankiray vakivaky amin'izany fiainana eto ambony tany. Satria nahoana? Ny antony adilova eny amin'ny tribunal izay hitantsika andro amanalina ireny karazana fitoriana maro samihafa ireny dia vokatra n'inona? Satria ny rahalahy anankiray tia azo tombony manoloana ny rahalany na tia azo izy manontolo mihitsy amin'izany lova izany ka nahatonga izy nanao ny karazana fikafika
sy ny afetsena nazahoana an'izany harena izany ka nahatonga ny hafa indray ny tory tsy manaiky an'izay zavatra zany. Ny akamarozany fitoriana eny amin'ny tribunal dia mahakasika ny adilova no tena mibahana eny amin'ny tribunal satria samy te hahazo an'izany zavatra zany. Nefa ny fahazoana an'izany zavatra zany amin'ny tsirariny dia mety hanimba ny fiainanao eto an-tany ary indrindraindrindra ny fiainanao any ankoatra rehefa miverina eo anatrehan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Mbola nyteny koa manampahaizana hoe hubbu dunya wal mal min asbab al-adawat baina an-nas. Ny fitiavana vola aman-karena diso tafahoatra no mahatonga ny olona lasa mpifahavalo, na dia mpinamana aza ny olona anankiray, na dia mpifankatia aza, na dia mpifanolo-bodorindrina aza ny olona anankiray, na dia mpirahalahy ny olona anankiray. Fa rehefa tratrany zany fitiavan-karena diso tafahoatra zany dia lasa manaonao ka lasa mpifahavalo izy amin'ny falo. Misy tantara anankiray zay hoentintsika manamafy an'izany. Indray andro nisy olona anankitelo dia nandeha izy ireo niala tamin'ny tanàna anankiray andeha tady trésor zany hoe harembe any anatin'ny lavabato. Rehefa nandeha izy ireo tonga tanatin'ny lavabato dia nahita an'izany trésor zany. Dia nifanaraka izy telo hoe zarana mitovy ireto harembe ireto. Rehefa teo am-pizarana an'izany izy ireo dia niteny iray tamin'izy ireo hoe atsika ozy izy nona ka lasa ray amintsika mandeha mitady sakafo any amin'ny villa dia rehefa avy miverina ty ozy izy dia miara misakafo atsika dia mizaran'io voky atsika miala eto amin'ny toerana izay misy antsika ty. Ka lasa ny ray tamin'izy ireo ny rano nandeha mividy sakafo. Teny andalana nandeha vidy an'izany sakafo zany dia nieritreritra ny ray ka niteny manao hoe maninona moa izarako amin'ireo olona reo ny trésor na le harembe fa maninona tsy zarery ny tokony mahazo an'izany. Dia teo izy nieritreritra hoe zao izy izy vidy sakafo fa ampidiriko poizina ao anatin'izany sakafo zany. Dia rehefa tafaverina zao mihinana an'le poizina reny olona anankiroa reny maty dia zarery no tavela mahazo an'le harembe. Rehefa nandeha izy nieritreritra an'izany nieritreritra ihany koa le olona anankiroa tany an-davabato ka niteny izy ireo maninona moa izarantsika aminazy fa maninona tsy atsika roa no mizara fa maninona alozy izy atsika iandry rehefa izy tafaverina avy any dia vonontsika ty rahalantsika ty amin'izay mizara anankiroa le harena fa tsy mizara anankitelo. Rehefa tafaverina ny rahalan'izy ireo dia tonga dia mivonony maty ny rahalany nipetraka izy ireo andao izy sakafo dia rehefa avy izara anankiroa an'izany harena izany. Ary rehefa ny sakafo izy ireo nefa sakafo efa nasiany le ray poizina dia samy niara-maty izy telo tamin'izay fotoan'izay tsy nisy nahazo n'le harembe fa lasa mpifahavalo no sady namon'olona nahazo an'izany karazana fahotana maro samihafa zany. Lesona azontsika tsoahana amin'izany mety na dia mpirahalahy, mpifankatia, mpinamana fa tratra an'izany harena zany mampisy wasiwasy na ihany koa hevidratsy izay teraka ny devoly ao anatiny sainanao ka lasana amin'izay fotoana izay manao tao fahatany na mahavita misy mamono ny namanao amin'izay fotoana izay. Eto fantahina mipetraka hoe inona ary le fiainana eto ambony tany. Allah subhanahu wa ta'ala efa mampahafantarantsika an'izany fiainana eto ambony tany ny fitiavan-karena zany dia tahaka izao ny tenenany Allah subhanahu wa ta'ala an'izany fiainana eto ambony tany. Teny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andiny masina manao hoe i'lamu annama al-hayat ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahij fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Tenenni Allah subhanahu wa ta'ala hoe fantaro izy fa ny fiainana eto ambony tany ka kilalao ay ary tsy vitany kilalao fa rendrarendra ihany koa ary fampireriana eo aminareo samy anareo ary tsy vitan'izany ihany koa fa fangoronan karena sy fireriana amin'ny alalan'ny fanananjanaka sy ny arena ny eto ambony tany tahaka ny orana anankiray izay nilatsaka ka nahafalifaly ny mpamboly. Satria nahoana rehefa milatsaka moko ny orana dia falifaly ny mpamboly satria lasa velona tsara ny volon'izy ireo. Ka ny fiainana eto ambony tany nampitoviny Allah tahaka ny orana tonga mahafalifaly ny mpamboly satria nahoana rehefa milatsaka ny orana lasa maintso ny zavamaniry ary rehefa avy izy maintso mia mavo masaka le izy rehefa masaka izy dia mia mavo ary rehefa izy dia potipotika izany voly zany. Tahaka an'izany ihany koa ny fiainantsika eto ambony tany. Teraka anao dia tahaka ny zavamaniry vao mamelana. Anao tanora dia tahaka ny zavamaniry maintso. Rehefa manomboka antitra anao tahaka ny zavamaniry manomboka mavomavo. Maty anao tahaka ny zavamaniry potika. Ohatran'izany no famehezany Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fiainantsika eto ambony tany ka tsy tokony hifantoka diso tafahoatra amin'ny fiainana eto ambony tany atsika. Zany akory
tsy midika amitsika tsy midika hoe anao za mitady an'izany harena zany. Mitadiavana amin'ny harena fa amin'ny fomba mendrika. Mitadiavanao vola fa amin'ny fomba mendrika. Azonao le vola ampiasao amin'ny tokony hanaovana azy. Sy sanatria akory ny fahazonao vola andeha ampiasainao amin'ny zavatra zay mety manimba ny fiainanao, na manimba ny fiainan'ny manodidina anao, na ny mandimba fiainan'ny vady sy ny taranaka faramandimby any aoriana. Ny fahazonao ny vola tokony ampiasainao, ary avao ny zony zany vola zany, tahaka amin'ny fanaovana swadaka, fanaovana zaka, fanaovana zavatra maro eto ambony tany. Etintsika mamaraparaka azy raha lasana bavy anatin'ny fiangonana Islam. Dia ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mananatra antsika amin'ny hadisy manao hoe kun fi dunya ka annaka gharibun aw abir sabil. Metezanao miaina eto ambony tany tahaka ny olona mpandalo na mpivahiny fotsiny eto ambony tany. Ary zay mihitsy no tena atsika eto ambony tany. Ianao io dia vahiny na mpandalo eto ambony tany. Mbola miteny izy amin'ny hadisy hafa hoe zao izy sy ny fiainana eto ambony tany dia tahaka ny lehilahy anankiray zay nandalo tamin'ny tandeha tany amin'ny dezera, ka reraka izy tratrany hafanana iny ka nakaaloka izy teo amin'ny vodihazo anankiray. Rehefa tapitra zany aloka zany dia nilasa izy nandeha nanohy ny diany. Tahaka an'izany ny fiainana eto ambony tany. Ary Ibn Omar radhiyallahu anhu dia niteny amin'ny teny manao hoe iza asbahta fala tantadhiru al-masa wa idha amsayta fala tantadhiru as-sabah. Rehefa nao izy mifoha maraina aza mananteninao mbola hivelona mandrakariva. Ary rehefa tratrany arivanao aza mananteninao mbola hatratrany maraina. Zany tsy hoe fampitahorana fa fampiomananao fa ny fahafatesana mety ho avy amin'ny fotoana rehetra. Mety amtsampoizinao, misy olona tsy marary tsy manina fa maty izy tamin'ny alina. Misy olona salama tsara nefa nitratrany zany fahafatesana izany izy amin'ny fotoana io. Zay ngamba nahatonga antsika nanao anty resaka mahakasika ny fiainana eto ambony tany ity. Entintsika mamarina azy raha lasana vavy anatin'ny fiangonana Islam fa namariana ny fitiavana ny vola aman-karena dia ataovy eo ampelantananao fa aza atao anatin'ny fonao. Satria raha ohatra ka eo ampelantananao izy, anao no mibaiko ny zavatra eo ampelantananao. Fa raha ao anatin'ny fonao kosa izy dia lasa izy no mibaiko ka mahatonga ny olona tsy mahavita mikontrôle ny tenany, tsy mahavita mamey ny etaetapony, ny filandratsiny satria tafiditra ao anatin'ny fony izany fitiavana vola aman-karena izany. Fa raha eo ampelantananao kosa izany, ianao no manipule an'izany rehetra zany. Ka mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala samy ahita vola aman-karena antsika ary ampiasa an'izany vola aman-karena zany amin'ny fampandrosoana ny fiainanao, amin'ny fampandrosoana ihany koa ny firenena izay misy anao. Zay ngamba no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatrana mpiandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.